Rehefa hampiampy indray ny Andriamanina dia atao koa zany amin'ny faritra satria vitan'izay mandeha daholo ny faritra rehetrarehetra. Fa teto zany misy atarana azy dia aiza avy le toerana anaovanareo ny quartier sasany zao efa misy manao fandaminana fa ny hetsika manaraka zao dia any am-paraparavola afaka vitsivitsy eo satria tsy eto Antananarivo ihany fa eran'ny Madagasikara zany no anaovana hetsika daholo. Mais pas sûr. Nous, la panneau politique, nous avons rien, la lutte, nous avons la panneau politique, nous avons pas ça. Ny antoko PSD dia ny kambana ao anatin'ilay hetsika atao hoe HSI, hetsika fanorenana ifoty izay ahitana antoko manodidina ny 70 amby ny zavatra mampikambana ao anatin'io hetsika io dia ny filazana fa tsy mihazakazaka makany amin'ny fifidianana satria mikorontana loatra ny fiarahamonina eto Madagasikara ka tsy milamina izany. Ny fiarahamonina mikorontana ny fahantrana, ny fijaliana, ny tsy fandriampahalemana eo fa ny lalana fototra ny tena fototra. Lalana fototra mihitsy zany manomevana loatra olona eo amin'ny fitondrana ka sady tsy azo ampiarina izay no mahatonga ny hoe ny HCC zany voatery manao zavatra hafa manokana ankoatra n'ilay lalàna mivoaka n'ilay lalàna io noho n'ilay lalàna tsy azo ampiarina. Ny lalàm-pifidianana tsy mazava nahatonga n'ilay ady eny amin'ny 13 mai sy ny karazana le hetsika fa tsy hoe ady atao teny amin'ny 13 mai ka ao anatin'izay tontolo mikorontana zay ve dia zay mahita fa tsy mety hidirana any amin'ny fifidianana satria tsika zay mbola mila korontana tsy ady foana eto satria rehefa tsy mety ny fitsipy-dalao zany hoe misy ny antoko sasany zany eo amin'ny fitondrana izay namboamboarina amina didy manokany HCC sady tsokany sifflet no ilatsam-pifidiana dia milamina ve zany misy baolina iaky ve eto fa itsika indray no hiady misy olona naiky ve le valim-pifidianana zay aloha dia tsy manaiky maninona ny sasany atao anatin'ny gouvernement dia ny sasany aty ivelany dia mbola ho avy koa ilay hoe sakanana triteny ao fa zay mamita ny asanay ny 13 mai moa hita maro fa zareo samy zareo ihany rehefa mifanisa asita be ihany fa mikorontana be dia ao anatin'izao ve raha olona tena mitsaina tsy manantena milamina tonga mifandamina dia mbola miandro fifidianana izay nay zany tena tsy possible. Ny zavatra tokony atao dia mifandaminana dia ilay hoe fanorenana ifotony be da be ny zavatra tokony harenina fa manomboka amin'ny lalam-panorenana. Io zany ao anatin'io ny fitsipy-piarahamonina sy ny fitsipy-dalao ataovy mazava kekeny rehetra ilay fitsipy-dalao andehanana eny amin'ny fokontany rehetra eran'ny Madagasikara satria izao alao ararotina misy an'izao fitondrana tsy dia misy manantompo izao alao ararotina mihitsy atao tsara amin'ny fomba tiavantsika malagasy anaovana azy manaraka ny kolosaintsika amin'izay tsika miala amin'ilay hoe fanjanahantany satria io lalàna io ny tsy mety amintsika foana tsy mazava amintsika io lalàna io tsika manaikinaiky fotsiny amin'izao fa na zany tribunal zany tsy mazava amintsika maninona manao appel maninona be da be mihitsy ary izy io amin'ny teny vazaha ka maninona moa raha mena hasina amin'izay ilay vahoaka malagasy andehanana eny fotony mba tsy misy koa ilay zavatra paralele fa hoe mba lalàna mety amin'izany atao amin'izany zay zany mba takinay. Miresaka ifotony anao manao ahoana ny PSD sy ny fotony ety amin'ny fifotany manahaky ny PSD aloha dia efa manana section aty matoa mahavita manao hetsika aty dia efa manana représentant aty amin'ny fokotany ary zareo ihany zany no nanomana amin'izao hetsika izao nanao nisafidy hoe iza daholo ilay olona hanao didikoatra zany.